mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ho aminao mandrakarivana ny fahasoavan'ny tompontsika. Faly indray miona aminao eto ampanarahana ny fahandarantsika mana isanandro. Manomboka an'io sika dia handinika ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy na fanambarana. Apokalipsy toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahavalo no vakitsika anio. Tsara ihany aloha ny manazava tsotra amintsika ny hoe Apokalipsy. Io dia avy amin'ny teny grika hoe apokalypsis. Ary ny dikan'izany dia fanalana sarona, na fanalana voaly, na fanehoana zava-miafina, na feon'ny natao de sorona ny sarony dia aseho. Ary zany nahatonga azy hoe apokalypsy na fanambarana. Fanambarana zavatra niafina tsy hitan'olombelona teto ambonin'ny tany zany, satria zavatra nitranga tany an-danitra no hita. Ary dia nambara tamin'ny Jaona zany, na sokafana ohatrany hoe nesorona ny voaly, na nakona ny maso tsy ahitanany any an-danitra. Ary dia fanambarana an Jesosy zany. Fanambarana nataon'ny Tompo ao vakitsika moa zany rehefa avy eo. Nefa alohan'ny amakitsika izany dia tsara raha iara-mivavaka isika aloha. Midera sy mankalazanao zay raha eo raha manana fotoana indray mirehirahana mandinika izao teninao zao. Teninao, teny fahasoavana, teny mamy, teny fampianarana, teny mitaridalana, teny manorana izay tokony atao. Misaotranao zay ny amin'izany teninao zany. Zava-miafina no ambaranao aminay ry Tompo. Ianao fanahy masina nefa nampanoratra izany, ko mangataka aminao. Ianao mihitsy no anazava ny sainay, mba ho voninahitra ianaranao ny vokatra zany amin'ny fiainanay ry Tompo. Amin'ny anaranao Jesosynay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Apokalipsy toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Zao nefa aloha ny tsara marina amintsika. Fanambarana ny meny Jesosy nefa fanambarana ny Jesosy koa ny Apokalipsy. Ka ny mpandinika ny soratra masina sasany dia nilaza hoe ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo dia hitatsika ao lay Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Fahaefatra ny toko fahadimy dia anambarany lay zanak'ondro novonoina nefa tompoina. Ny toko fahaenina ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia ilainoana mba ahazo mpamonjena. Zany no azo anambarana ny amin'ny fanambarana ny amin'ny Jesosy ao amin'ny Apokalipsy. Ny toko fahasivy ambin'ny folo sy toko faharoapolo dia ilay mpandresiny ratsy sy ny fahafatesana. Ary ny raika amby roapolo sy roa amby roapolo dia hitantsika ilay manomana fanjakana ho an'ny olony ka ho avy indray. Izany no azo amin'ny tinana ny hoe fanambarana ny amin'ny Jesosy amin'io Apokalipsy io. Ny mpanoratra azy, Jaona apôstôly, ho hitatsika eo amin'ny tantara rehefa avy eo zany. Ny antony nanoratana azy, ho fampaherezana sy fananarana ny fiangonana, no ny fanenjena niatra tamin'izy ireo, tamin'ny andro ny amperora Domitien zany, tany Roma. Satria tena nisy fanenjehana be tany tamin'izany fotoana zany, ary hitatsika fa nay Jaona aza dia sesitany tany amin'nosy Patmo izy tamin'io fotoana io. Misy zavatra sari-patarina ao anatin'izany. Misy hevitra samy hafa ao. Hanitra tsy mitovy be ihany ny fandraisan'ny olona ny hevitra avoakan'ny Apokalipsy. Zao nefa tena mila ny fitarian'ny fanahy masina sika raha mandinika izany. Mila ny fitarian'ny fanahy masina sika. Ny zavatra ho re matetika ao dia ny hoe mahereza. Indro ahafaingana ho Jesosy. Avia Jesosy Tompo, izany ny famaranana ny Apokalipsy. Ko dia ho teny fampaherezana antsika amin'ny fanarahana ny Tompo sy ahafantarantsika ny Kristy bebe kokoa ny bokin'ny Apokalipsy. Vakitsika ary ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Raha ampelantananao moa ny Baiboly dia tsara ny anananao azy mba azahoanao mijery tsara ny hoe zao tokoa kay ny voasoratra ato, zao ny voasoratra ato. Amin'ny anaran'ny Tompontsika, ny fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba hasehony amin'ny mpanompony zay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, ary naniraka ny anjelin'izy hanambara ny Jaona mpanompony.
zay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra zay efa hitany. Sambatra zay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa antomotra ny andro. Jaona mamangy ny fiangonana fito any Azia. Ho aminareo neny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary hoavy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'i Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lama to amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny randy, sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona amin'Andriamanitra rainy, ho azy eny ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Indro izy avy amin'ny raona ary ny maso rehetra ahita azy na dia izay nandefina azy aza, ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny. Amen. Izao no alfa sy omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, lay ankehitriny sy taloha ary hoavy dia mitsitoha. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Misy fahamarina vitsivitsy indray ambaran'izao tenin'Andriamanitra zao moa, ary noho ny fotoana moa dia tsy afaka mivalampatritsika fa izay vetikevitra tokony ho raisitsika no tsongaina avy ao anatin'izany. Mety misy olona mahita zavatra hafa, fa noho ny tsy fahampian'ny fotoana dia voaterisika tsy maintsy maka zay zava-dehibe hita eo mba hanamboarantsika ny fiainantsika, satria raha ho fahalalana fotsiny ene dia tsy misy dika ny tenin'Andriamanitra. Mahay baiboly ene ny devoly, fa tsy mankato ny tenin'Andriamanitra izy. Ko raha fahalalana soratra masina fotsiny fa tsy mitondra anao hankato ny tenin'Andriamanitra dia tsy mahasoa anao zany, fa atom-poko no iraketako ny teninao ny voasoratra mba tsy hamitako aminao. Inona ny fahamarina voalohany zay tsongaitsika eto? Avy tamin'Andriamanitra ny fanambarana no lazaina amin'ny Jaona ny 1 sy 2 hitantsika izany. Andriamanitra no nanambara tamin'i Jesosy. Jesosy kosa naniraka anjely, ary ny anjely nanambara zany tamin'i Jaona. Zany hoe zavatra zay ho tantarain'i Jaona, satria hitany zany, dia zavatra avy amin'Andriamanitra, nasehony ny mpanompony, dia nentin'ny anjely ho eo amin'ny Jaona, ary dia nisokafan'ny anjely ny mason'ny Jaona hahita sy hahafantatra zany zavatra nylazainy zany. Inona no ambarany? Ny tenin'Andriamanitra sy filazanan'i Jesosy, ny zavatra zay nasehonay anjely ka nampilazaina any Jaona. Hitantsika ny ambarany eo hoe zay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy Kristy, 2 dia ny zavatra rehetra zay efa hitany. Zany hoe ny fanambarana, ary zany natonga antsika hoe ny Apokalipsy zany dia anambara amintsika bebe kokoa ny amin'i Jesosy. Ny maro manko dia zao ihany ny fantany, zany Jesosy zany a, zanaky Maria Virjina, teraka tany am-pihinanam-bilona, maty tany ambony hazo fijaliana, dia nitsangana tamin'ny maty, dia niakatra ao any an-danitra. Zay ihany ny fantany. Ary na ny vokatra zay fahalalana tsotra zay aza teo amin'ny fiainany, tsy misy akory, tsy misy. Teraka tany am-pihinanam-bilona izy, maty tany ambony hazo fijaliana izy, niakatra ao any an-danitra izy, inona nifa amiko io? Tsy mampaninina azy zany e. Tsisy zavatra etraika, tsisy ilako an'izany akory eo amin'ny fiaina, fa tantara moinika dia mba fantatra. Zany nen'ny olona. Nefa matoa Andriamanitra nanambara ny teniny ka nilazany amin'i Jesosy Kristy
nanambarany zavatra ho avy, manana programa tiano fantarany olombelona am'izany izy. Ary matoa Andriamanitra am'izao tsika amin'ny teny zao, maniraka mpanompo, manesika ny olony hitory ny filazantsara. Ny programan'Andriamanitra 2000 taona lasa izay de zao ny tenin'i Jesosy hoe mandehana ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Misy tany mihidy tsy azo hitoriana ny filazantsara, ary nisy zany. Fantatsika ny tantarany tany Rosia tamin'ny andron'ny communisme, tsy azo natao ane nitory ny filazantsara tany. Fa Andriamanitra tia izao tontolo zao, ka mampiasa ny fitiavany izao tontolo zao izy mba hitoriana ny Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana izao tontolo zao, mba hovonjena zay rehetra mino azy, tsy ho very any amin'ny fahafatesana mandrakizay. Andriamanitra naneo zany fanambarana izany. Ary zao ny zavatra mitranga, sambatra zay mamaky sy miaino ny teniny ty faminaniny ty ka mitandrina zay voasoratra ato anatiny. Zany no loharano-pahasambarana. Loharano-pahasambarana zany. Ny olona mitady fahasambarana amin'ny materialisme, mitady fahasambarana any amin'ny zavatra samihafa, mitady hoe anderangana ho an'izao mba hanambola be tahaka an'izao, zany no ahasambatra. Ary adinony tsy fantany ny tena loharano-pahasambarana. Fa inona ny loharano-pahasambarana? Zay hitantsika eto. Mamaky, miaino, mitandrina. Mamaky, miaino, mitandrina, zay voasoratra ato amin'ity faminaniny ity. De zao ary ny zavatra anotaninanao. Aiza ny ikatsahanao ny fahasambarana? Aiza ny hoe verinao ahitana fahasambarana? Any amin'ny materiel ve? Any amin'izao tontolo zao ve? Any amin'ny vola be ve? Any amin'ny voninahitra eto amin'izao tontolo zao ve? Fantatsika ny zavatra nisy. Fa raha rena ny mahasambatra, raha rena ny mampiadana, raha rena ny mahavonjy, raha ny laza mamboninahitra no mitondra famonjena, de tsy ho nisy zavatra nitranga tany Etazonia. Fahasambarana ve ny tediavinao havako? Azy eto amin'izao tontolo zao no itediavana azy e? Tsy ahitanao zany eto. Fa ny olona sambatra, ny olona mitandrina ny tenin'Andriamanitra, ny olona miaino ny tenin'Andriamanitra, ny olona mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria antomotra ny andro. Zany voalaza ny 9:7. Antomotra ny andro. Ary io antomotra ny andro io, ny dikan'io, misy mety dikany anankiroa io, no hoe efa ho avy ny tompo. Nefa ny anankiray lehibe dy zao ny hoe tsy fantatrao zay fotoan'izay. Atsiarovana mpanompon'Andriamanitra iray mijoro vavolombelona. Nandeha amin'ny avion aho izy. Eny ambony avion zahay no nolazaina fa tsy maintsy miverin-dalana satria misy fahavoazana ny roplanina. Nangovotra ny roplanina ho izy. De zao izy ny teniko hoe Jesosy io, zany efa vonina eona aminao e, fa ny asanao ry havana, antomotra ny andro, manao ahoana ny fahavononanao. Fa ny zavatra efa hitantsika koa de ny hoe manambara ny Jesosy ity Apokalipsy ity. Inona avy ary ny fantatsika ny am' Jesosy? Zao aloha no anankiray hitantsika io. Hoy izy hoe jaona mamanga ny fiangonana 7 any Azia, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Lay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Io de ambarany eo hoe avy amin'ny fanahy 7 zay eo anoloan'ny seza fendrianana, ary avy am' Jesosy Kristy vavolombelona sy lahy matoa amin'ny maty. Lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Raha lazainy eo hoe taloha sy ankehitriny ary ho avy, de ambarany amin'ny 15, za no alfa sy omega, ho ny Tompo Andriamanitra. Lay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Andriamanitra zany no lazainy amin'io. Zao koa nefa Jesosy koa no lazainy. Izy koa no lazainy amin'io hoe alfa sy omega, satria hitantsika fa raha mampita ianao, raha mampita amin'ny 17 sy 18, de hitanao fa Jesosy koa de milaza an'izany. Hoy izy hoe ary nahita azy aho dia laviny akohoka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony,
fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahatra izao ny voalohany sy farany de ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay. Jesosy Tompo no ambara am'izany, mampiseho ny firaisan'Andriamanitra raisy ny zanaka. Lay taloha ankehitriny ary ho avy. Fifaliana am'izany ry havana de izao. Io Jesosy io, taloha izy, mpamorona izao tontolo zao izy. Teo anilany ray izy, tenin'Andriamanitra nentina namorona izao tontolo zao izy. Jaona toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra, ny teny de Andriamanitra, nefa hoy ny andininy fefatra amby folo hoe ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika. Lay taloha namorona, nefa tonga nofoka nonona tamintsika ary mbola ny teny tamin'ny mpianany hoe indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Mbola eo izy, ho avy anefa izy ho izy, ary zay ny tena zava-dehibe zay. Hoy ny anjely fa izay, iny Jesosy nakarinao any an-danitra iny, de ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy. Mbola ho avy indray Jesosy. Fanontaniana mipetraka ary de zao, raha tonga anio ny Tompo, vonona eo naminy ve ianao? Raha izao ankehitriny zao, no avy izy, antomotra ny andro, vonona ve ianao? Raha tsy mbola vonona ianao, miangavy ianao aho hoe, aoka iomana manomboka hatramin'izao ianao, ka ho vita fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny raha ny Zanak'Andriamanitra voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Raha tsy zany, tonga tampoka ny Tompo handray ny azy izy, nefa tsy afaka handray anao. Azy ve ianao? Ny faharoa nambarana an' Jesosy, vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty. Vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty. Vavolombelona marina hoana moa zany? Vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao. Nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very za rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary ny mahavavolombelona marina azy, rehefa natolotra izy ho lay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao ka maty teo amin'ny andro fijaliana, dia natsangana tamin'ny maty izy, ary zany mahalay matoa amin'ny maty azy. Natsangana tamin'ny maty izy. Azony olona tao moa ny mino na tsy mino zany. Misy finoana sasany tsy mino fa maty teo amin'ny andro fijaliana Jesosy. Fa ianao, eto de ambarany Tompo, fa mahavavolombelona marina azy, de noho izy maty ny solovoinanao teo ambony andro fijaliana, manapirofo ny fitiavan'Andriamanitra anao zany. Fa raha tsy very ny mpanota, de tsy maty ny solo azy teo ambony andro fijaliana Jesosy. Kanefa natsangana tamin'ny maty izy. Tsy azo ny fahafatesana no azoniny izy, satria tena Andriamanitra izy. Lahy matoa tamin'ny maty, ary isika koa rehefa nandray azy de natsangana ara-panahy. Maty ara-panahy sika, nefa natsangana ara-panahy, tonga olom-baovao. Raha misy olonao amin'ny Kristy de olom-baovao izy. Moa efa niara natsangana tamin'i Kristy ve ianao? Sa mbola miaina ao amin'ny fahotana mahazatra, milevona ao ampasan'ny ota? Malahelo ahy ilaza aminao faramboly zany ny fiainanao. Antomotra ny andro fahaverezana mandrakizay ny miandro ny mpanota. Fa raha ohatra ka namindra fofotsiny am'izao Andriamanitra, fa tsy nila mpamonjy ny mpanota, de tsy nisy akory ny Jesosy tonga nofo teto an-tany zany. Tsy ho nisy Kalvari, ary tsy ho notoriana tonga any aminao zao tenin'Andriamanitra zao. Fa misy ny fahaverezana. Ary natao vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very, lay Zanak'Andriamanitra maty nefa nitsangana tamin'ny maty. Ny anankiray koa nefa fahamarinana ambara eto de zao. Lehibe ny mpanjaka amin'ny tany izy. Lehibe ny mpanjaka amin'ny tany izy. Mpanjaka ny mpanjaka izy. Zany ny voalazan'ny Apokalipsy toko 7:20, andininy 9:12. Efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany ho Jesosy. Mateo toko 7:20, andininy 7:20. Efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Lehibe ny mpanjaka amin'ny tany Jesosy Tompo. Fanontaniana mipetraka de izao, raha isan'ny manam-pahefana ianao, manaiky ve ianao fa Jesosy no lehibenao? Manaiky ve ianao fa mpanjaka anao Jesosy Kristy Tompo? Manaiky ve ianao? Fa ny soratra masina de milaza izany, lehibe ny mpanjaka amin'ny tany anie izy. Satria lehibe ny mpanjaka amin'ny tany izy, dia amin'ny no tsy maintsy anaovana tatitra ndray andro any. Ny fahefana ny meny
amin'ny mahampanjaka anao, na ny fahefana nomeny anao am'izay toerana misy anao. Ahoana ny nampiasanao izany? Fa mpanjaka lehibe ny mpanjaka ny tany Jesosy, izany ny voasoratra eto. Ary noho izany ry havana, dia tokony andiny tena ihany sika. Tokony andiny tena ihany sika. Satria lehibe ny mpanjaka ny tany Jesosy. Marina fa mpanjaka amin'ny fiainanao ianao. Kanefa fiainanao io koa ka nomenanao nampindraminanao io nampindraminanao io fiainanao io. Tsy ianao ny tompo ny fahefana amin'ny fiainanao io, fa famindrampon'ny tompo aminao nanomezany ianao ny fahasalamana. Azonao manao zao sy zao, dia maseho mpanjaka kely amin'ny faritra misy anao ianao. Nefa tsarovy, fa mbola mpamoahina ny tsirairay. Na izy na izy. Ary na fahefana inona na fahefana inona no ampelantanany. Fa inona no ambarany toa nefa? Lay tiantsika ka namahantsika ho afaka tamin'ny fahotantsika tamin'ny rano. Izany no nataon'io Jesosy io koa. Lay tiantsika ka nanafaka tsika tamin'ny otatsika. Mba fantatrao ve zany? Fantatrao ve zany? Fa ny antony nahafatesan'i Jesosy sy nanolorany ainy sy na rano teo amin'ny alfijalinany ka mba ho afaka ianao mba ho afaka aho mba tsy ho andevon'ny otaintsony aho ho tonga olo mba ho vaovao amin'i Kristy aho. Izany no antony ny azo fijaliana, mba ho tonga olo nafaka aho. De inona koa no nataony? Rehefa tonga olo nafaka isika, de natsangany ho fanjakam-pisoron'Andriamanitra. Nanao antsika ho fanjakana de mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Izany no tokony ho toerantsika am'izao fotoana izao. Ho fanjakana manompo an'Andriamanitra. Izany no anjarantsika am'izao fotoana izao. Olona manompo an'Andriamanitra, fanjakam-pisorona. Ho Petera raha nanoratra izy, ianareo kosa de olona ny fidian'Andriamanitra. Ho fanjakam-pisorona, olona nalain'Andriamanitra ao amin'ny tenany. Fantatrao ve zany? No vidian'Andriamanitra tamina ranony zanany ianao mba ho azy. Fantatrao ve zany? Ary ny farany, izaho no alfa sy omega ny tompon'Andriamanitra. Lay taloha ankehitriny ary ho avy. Ifanambarantsika teo. Andriamanitra, lay taloha ankehitriny ary ho avy. Io koa no Jesosy, lay voalohany sy farany, lay efa maty nefa velony indray ny 120. Ny ankehitrininao ve? Iza ny miahy ny ankehitrininao? Ny lasa mo taloha zany, ny ankehitrininao ary ny ho avinao, iza no metranao zany? Apetraka ao amin'ny saim-pantatrao ve? Ary ambonin'izany rehetra zany. Efa nilazaiko teo aloha hoe matona veriny etondray, lay taloha ankehitriny ary ho avy. De mba ampiomànana antsika, ndray andro ary havana, dia mipetraka eo amin'ny toerana fiandrasana ny fianganana roplanina, dia mijerena daholo ny olona rehetra. De hoy ny eritreritro hoe efa vonona daholo reo olona reo. Ary misy azy, efa niandry nandritry ny ora maromaro. Saingy zao, efa any ny bie, efa vonona ny pasiporo, efa azo ny toerana. De zay ianao vao miandry. Efa azonao ve ny pasiporonao any an-danitra raha ho avy ny tompo? Efa azonao ve ny pasiporo? Efa vita ve ny visa? Inona ny visa hoentinao any an-danitra? Raha tsy voavela eloka ianao, raha tsy vita tombo-kase ny fanahy masina ianao, de milaza aminao fa tsy visa makany an-danitra zany. Noho izany, manekean'io ho diovina rano Kristy. Manekean'io mba hidira ny fanahy masina ny fonao. Mba ho azonao ny visa de ho any an-danitra ianao ray alety. Ivavaksika. Misaotranao ray eo noho ny teny menao nay androany indray. Manambara aminay fandalam-pahasambarana dia ny fankatoavana ny teninao. Fa nantomotra aza ny andro ny olona mankatoa ny teninao, ka nibebaka tamin'ny fahotany, ary nandray ny tombo-kase ny fanahy masina, de ho vonona iaona amin'ilay ho avy indray. Tompo, na iza mandreza ho afatra izao, ho vonona ny izy iaona aminao, satria manaiky ny tombo-kase ny fanahy masina, ka mibebaka amin'ny fahotany ary vonona hankatoa ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.